Soc à vitre en Outapenac. 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Vaovao, faux shampoing citron, papaye Xmon, amin'ny sachet Stavoin. Manolotra anao ny vaovao. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analakane 033 12 606 92. Soc à vitre en Outapenac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soc à vitre en Outapenac. 020 22 682 28. 033 11 256 63. Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vao Coco! Naturali! Coco zato isanjato! Vao Coco! Tsy miparitaka! Vao Coco! Tsy mandoto! Sady mora hoentina! Vao Coco! Azo antoko! Vao Coco! Tsara kalitao! Vao Coco! Tsy matahotra orana! Tsara! Vao Coco! Okej! Ja! Mora ampiasaina! Vao Coco! Vao Coco! Tsara ho zaho! Zato ariary. Toy fihenam-bidy eo amin'ny tranombarotra Baolay amin'ity taona vaovao ity. Maro ihany koa ireo entana azo atao fanomezana. Ampli de puissance, baffle, subwoofer 2.1, 5.1, lecteur DivX, TV LED Shangang, TV LED Hisense, panneau solaire 5 watts à 300 watts, réfrigérateur, synthétiseur, kojakoja maro an'ny vehivavy. Baolay miarahaba anao natratrany taona 2024. Baolay ny tsara indrindra trano. Ny hazo ny vaniko laka, ny tanin'andrino ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidihana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny lahazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Une grande promotion pour tous les clients chez Leftmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, WC, table basse, 25%, 30%. Leftmate, Anoussat.
Lany crédit ianao tsindriny dièse 204 dièse safidio telo lany crédit dia mahazofana hatramin'ny arivariary manomboka izao miamanja ny miantso miaraka amin'ny orange miamanja ny tontolo miaraka amin'ny orange Alahady fa 5 ny volana janoary 2024 miarapa tomboky lahy tomboky vavy fampalalamba vao manokana no arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny Cool TV amin'ny tian'io ity tafatsangana io ariva io ny gouvernement izay tariny Prime Ministre Jean Ravelonarivo miisa 30 ireo ministera ka ministra 20 efa atao amin'ny gouvernement takolo Roger mbola tafaverina miampy ministra 10 vaovao arahintsika avy hatrany ny fanambarana izay noentiny sekretera jeneraly ny fiadinana ny Republika Rala Roger mikasika ny fitsanganana izay gouvernement vaovao izay tendrena ho membre amin'ny gouvernemanta amin'ny maha ministre mpanjakana miandraikitra ny tetikasa ny fiadidinan'ny Republika ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana na ministre d'État chargé des projets présidentiels de l'aménagement du territoire et de l'équipement Andriamatoa Rakotovao Rivo ministre amin'ny fiadidinan'ny Republika miandraikitra ny arenak'ibony tany sy ny solitany na ministre auprès de la présidence chargé des mines et du pétrole, Andriamatoa Lalasaina Joëly Valérien. Ministre du Ferroviaire, na ministre de la Défense nationale, ni général de corps d'armée Rakutzaf Dominique Jean-Olivier. Ministre de la Rambaïne, na ministre des Affaires étrangères, Ramatou Atala Béatrice. Pitaïri Nikasepazakana, ministre Fitsaran, na garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ramatua Ramanatenasu Nouelin, ministre Nifitatanamboula Sintetpoul, na ministre des Finances et du Budget, Andrematou Rakutouarmana François-Marie Maurice Gervais, ministre Niatan Sinfitsizarapaifana, na ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Andrematou Mahafal Sulnandasana Olivier. Ministre du Filamina Maok, na ministre de la Sécurité publique, ni inspecteur général de police Randimsou Blaise Richard. Ministre de Karena Sinité na ministre de l'économie et de la planification, ni général de corps d'armée, Révélation Irlande. Ministre Famblé, na ministre de l'Agriculture, Andrematua Ravatmanga Roland. Ministre Fachara Mambaok, na ministre de la Santé publique, Andremanarivo Mami La Latina. Ministre Fanabiaja Pyrénéen, na ministre de l'Éducation nationale, Andrematou Rabar Andrenena Paul. Ministre ni Industria si ni Fampalsuna Sera Tsnyakna Amfanzakana, na ministère de l'Industrie et du Développement du secteur privé, Andrematou Rafitmana Narson. Ministre de Vatra Sinfansfana, na ministre du Commerce et de la Consommation, Andrematou Rabesala Henri. Ministre Nyasa Vavet, na ministre des Travaux publics, Andrematou Ratsiraka Yarouvana Roland. Ministre Nyasa Panzakana Nyasa Arnilalana Social, na ministre de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales, Andrematou Maharante Jean de Dieu. Ministre Nifizantan, Nifitaterana, Sinfamatarana Ntuechampo, na ministre du Tourisme, des Transports et de la Météorologie, Andrematou Angertina Jacques Ulrich. Ministre Nyambou Simsoult, na ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, Andrematou Horace Gatien. Ministre Fapenarana Balatou Amboni, scientifique, na ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Ramatoa Rasoa Zananera Marie Monique. Ministre ny fampiasana asa, ny fampianarana teknika sy ny fanofanana amin'ny asa mandraraha. Na ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Andriamatoa Ramanatsoa Ramarcel Benjamin. Ministre ny tontolo iainana, ny Arvoara, ny ranomasina ary ny ala. Na ministre de l'Environnement, de l'Écologie, de la Mer et des Forêts, Andriamatoa Beboalmisa Ralava. Ministre ny Zono sy ny Arena anaty na ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, Andriamatoa Amady. Ministre ny Rano sy ny Fahadiovana ary ny Fanadiovana, na ministre de l'Eau, de l'Hygiène et de l'Assainissement, Ramatoa Daimananzara Bénédicte Joanita. Ministre ny Fiopilo, na ministre de l'Élevage, Andriamatoa Ramparani Antelme. Ministre ny Kolotsaina ary ny asa tanana, na ministre de la Culture et de l'Artisanat, Ramatoa Rasaboel Brigitte. Ministre ny Poste, ny Fifandraisan-davitra ary ny Teknolojia vaovao, na ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies, Andriamatoa Mamonzy André Nepatrek. Ministre ny serasera sy ny fifandraisana amin'ireo andrim-panjakana, na ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Andriamatoa Andrianjato Razafinambo Vonisson. Ministre ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, na ministre de la Jeunesse et des Sports, Andriamatoa Andriamosarsou Jean Anissé. Ministre ny Ponina, ny fiahina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy, na ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme, Ramatoa Reali Kuntina Voarniena. Secrétaire Mpanjakana ao amin'ny ministère ny fiarovam-pirenena, ny andraikitra ny gendarmerie-pirenena, na secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense nationale chargé de la gendarmerie, le général de corps d'armée Paza Didier Gérard. Andiny faharoa, foana ary jefoana ny fepetra rehetra teo aloha ny fanohitra amin'ny voalaza ty mpanjakana ity. Andiny fahatelo, noho ny ameana ary araka ny voalaza ny andiny fahaefatra sy ny fahaenina andarana faharoa, ao mitsobolana lahatra faharoa ambienipolo tsipika, aotra raika amby efapolo, tamin'ny 20 septambra 2025, mikasika ny fepetrakapobe momba ny lalàna fampitondrana eto toerana sy ny lalàna iraisam-pirenena fampitondrana isambatan'olona, dia manankeravesana izao vidim-panjakana izao vatany mba fahafantarana amin'ny besin'ny maro amin'ny alalan'ny fampielezam-peo na fahitalavitra ankoatra ny famoahana azy ny gazety fanjakana amin'ny Republika. Ara-dalàna ny fomba nahendrena ny Prime Ministre Jean Ravelonarivo ny filoham-pirenena Razonarymampianina androany, fomba izay mampimetra-panontaniana ny mariny amin'ny hoe iza mariny ireo maro anisy, voalaza fa nanolotra azy ahoana ny momba ireo andininy roa ao anatin'ny lalam-panorenana voahitsaka mikasika izany no resahin'ny filoha Razonarymampianina ihany koa fa efa andalam-pananganana ny HCG ny fanjakana amin'izao fotoana izao tapitra androany anefa ny fe-potoana voalazan'ny lalàna fa tokony hananganana izany ka ahafahana manongana azy arao ny fanatediana. Roapolo amin'zato ireo solombavambahoaka nolazain'ny filoham-pirenena fa maro anisa nanolotra ny Prime Ministre Ravelonarivo Jean. Hatreto anefa tsy mbola fantatra hoe iza ireo solombavambahoaka ireo, tsy mbola nisy lisitra mazava toy izay nivoaka tamin'ny andron'ny PMP nanolotra ny Prime Ministre Cool Roger. Mikasika ireo vondrona ambodivona nangataka fihaonana kosa nilaza ny filoha Razonarymampianina fa tamin'ny fotoana tsy nahafaka azy no nanao izany fa hangatahana fihaonana izany izy ireo. Raha nozoina anefa niazakazahany filoha no tendrena ny Prime Ministre fotoana fohy tao aorian'ny fanambarana nataon'ny vondrona ambodivona tao amin'ny Carleton. Mikasika ireo Arena Kibonitany sy ny fanondranana andramenina mahavoatonona ny zanaky ny filoha ihany koa dia nolaviny tanteraka ny fisian'izany. Ary farany ny HCJ izay tokony nitsangana mialohan'ny faheritaonan'ny nandraisan'ny filoha fahefana mbola mpananganana izany ny fanjakana raha ny kabary nataon'ny filoha androany ihany. Teratsemboka ny filoha Razonarymampianina vao vita ity fihaonana teo aminy sy ny mpanao gazety ity izay natratra ora iray teo ihany koa. Andrasana indray araka izany ny fanatanterahana ireo fampanantenana no lazaina androany ireo.
Mbola hoentina aminao misy kokoa moa ny andindiny izay vaovao izay raha ampitsy fahiditra avy hatrany eo amin'ny maresaka avy any ivelantsika. Ny ankamaroany ireo teratany frantsay no tsy mankasitraka ny fialan'ny Grèce ao amin'ny zone euro ankehitriny anio no iandrasana ny vokatra amin'ny fifidian'ireo solombavambahoaka izay anana ny maro anisa ao amin'ny antenimera-pirenena. Raha ny taremarika ny voaka farany raika amby enimpolo isanjato no tsy mankasitraka izany. Ny antoko sira zany no tombanana anana ny maro anisa hatreto. Ity antoko mpanohitra ny fitondrana ity izay tsy nitsatra nanoana ny hevitra ny alan'ny Grèce ao anatin'ny zone euro famerenana ny fahamarina toerana ara-toekarena indray. Ny 2.20 isanjaton'ireo ny antoerana nefa hatreto no manoana ny mety anana n'ity atoko ity ny lanjany eo amin'ny raharaha Grèce. Fa iverina eto toerana kosa isika ato anatin'ny fandarana manaraka ato anatin'ny fampalam-baovao manokana hatrany raha tsy ahivina mialoha ny fanendrenan'ny gouvernemanta dia isan'ireo nijorona nohitra ny tsy maharadalàna ny fanendrenan'ny prime ministre Ravelonarivo Jean ny vondrona ambodivona mahalona ny fanitsakitsana ny lalam-panorenana ny vahiny tao anatin'ny fandarana manokana teto amin'ny Cool TV FM tamin'ity herinandro ity. Irazafy Maefa hery manana mpikambana ao amin'ny pro-politika ny mampara ny tenako metraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray fa raha inao avy hatrany izao izay fandarana manokana izay. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatiny ity fandarana manokana ity. Fandarana izay andraisana vahiny manokana ihany koa amin'ny ity hariva ity. Iresahana ny raharaha politika amin'ny ankapobeny izay somary mafampana amin'izao fotoana izao eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy iza akory ny vahintsika amin'ity anio ity fa Andriamatoa Razafy Maefa hery manana filoha nasionaly ny antoko fanarenana no mpikambana eo anivon'ny birao politika ny vondrona mampara ihany koa. Miaraba anao tompoko tonga soa atao anatin'ity fandarana ity. Faly miona aminao ndray Andriamatoa Enikadja Rakotomanantsoa ary faly ihany koa miarabanao ary miaraba ny mpanaraka izao fandarana manokana izao eto amin'ny Cool TV. Ny fanontaniana voalohany avy hatrany dia apetraky ny mpanara-baovao raha vao mahitanao hita amin'ny fahitalavitra indray dia ny hoe heritaona mahery teo zay Andriamatoa hery manana Razafy Maefa no tsy hita na tsirena nanjavona teo amin'ny tontolo politika mety ho inona no anton'izay hoe fahanginana lava dia lava zay. Tsy misy ny kisendrasendra amin'ny fanaovana politika ary ny safidy mihitsy ny tenanay ny angina amin'ny fitondrana fanjakana republikanina tokoa dia misy fomba fitondratena zany hoe afaka ianao miala sasatra io moa ataon'ny vahiny hoe année sabatika mandritry ny heritaona andiniha tena lalina andinihana tsara ny raharam-pirenena idinany fotony any amin'ny vahoaka dia nanatanteraka an'izany ny tenanay ary anisan'le principe républicain ihany koa dia ny fanajana n'le hoe période de grâce na le hoe état de grâce rehefa misy fanjakana vaovao mitsangana dia fomba no mangina mijery ny fizotran'ny asa ataon'io fitondrana io efa mba ampy kosa angambo zay ny heritaona mahatsapa zany ny tenanay amin'izao fotoana izao fa misy ny tsirariny misy ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana misesisesy ary fanaovana tsinitsinona ny vahoaka zany ka la hoe fahanginana lava dia mety midika koa hoe fakandrosany zany ary mety midika ihany koa lay fahanginana hoe firaisana tsikombakomba amin'ny mpitondra zay mandika n'izany lalam-panorenana zany ny tenanay dia mpanao politika ka anjara amin'ny mpanao politika no mijoro manoloana ny zavatra tsy mety manoloana ny tsirariny manazava ny saim-bahoaka satria zany fanaovana ny tsirariny zany ange no napidikizo ny tany sy ny firenena fanaovana tsirariny zany napisy an'ireny crise mifanesisesy teo tamin'ny tany firenena na 72 zany na 81 na 91 na tamin'ny 2009 reny dia ny tsirariny ihany no nampitroatra ny vahoaka malagasy ary ny tenanay dia tsy te hanandratsika tsy maintsy mijoro manazava satria zany fanitsakitsahana ny lalam-panorenana zany dia tsirariny loatra ary tsy ekeny ny saina maneritreritra satria ny tena dia mpanao politika natao hanazava ny saim-bahoaka. Miresaka ianao hoe fanitsakitsahana ny lalam-panorenana amin'izao fotoana izao ny article 54 faefatra amin'ny 50 sy ny faharoa amin'ny 70 amin'ny lalam-panorenana io dia nalaza tatoato nalaza satria
ifandrohitanareo mpanao politika ny fanazavana sy ny firesahana ny momba azy io. Ny vaovao tena nisongadina raha vao miresaka hoe mapara amin'izao fotoana izao dia hoe miparitaka, mipatitaka ny mapara, tsy voafehan'ny filompanorina intsony ny mapara, misy ny 1, misy ny 2, misy ny 3. Ny zava-misy ara-politika ihany koa dia nisy ilay rappel à l'ordre natao an'ireo député izay ambara moa zany ataoko anaty frangsosina hoe nani izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny fanontaniako dia hoe ary andrasam-panara-baovao dia ny hoe iroso amin'ny fangatahana déchéance ho an'ireo olona ireo ve ianareo ary tena hanatanteraka an'izany ve ny mapara? Mafonja dia mafonja tokoa ny fanontanianao ary iezahako ny hanazava azy araky ny lalam-panorenana zay misy iaina amin'ny firenena amin'izao fotoana izao araky ny fitsipika anatiny vaovao zay mifeny vondrona politika mapara ary ny fitsipika mifehany koa ny antenimieram-pirenena indrindraindrindra moa fa tsy azo moditsita koa ny are zay navoaka ny CES zany tamin'ireny fifidianana solombavam-bahoaka ireny. Ka eto aloha dia tiako no manamarika fa tsy misy dikateny ray mihoatra ny anankiray zany ny lalam-panorenany. Misy interprétation maro avoaka hanodikidonana ny saim-bahoaka. Dikateny roa araky ny eritreritray ozy ny sasany. Raha naheno zao ny talehany kabinetra ny fiadinany république maly dirikaby ny filohan'ny république zay nyteny taminainao manjero maly de hoe araky ny fahitanay ny lalam-panorenana diso zany araky ny lalam-panorenana nizy fa tsy hoe ny fahitanareo na ny fahitainao lalam-panorenana. Tsy mety zany le hoe ianao no manao interprétation fa ny fanandrifindrify amin'ny tombontsoanao sy ny antokonao satria sady secrétaire généraly ny HVM ihany koa zany le raha namany io. Ka zay zany dia mba milaza ihany ary sanatria hoe mampitandrina moa mety maherihery gamba le fifitenana fotrany hoe ny endry ihany moa no torony tena tsy mety mihitsy io fanaovana dika vilana lalam-panorenana io ary tena manao tsinitsinina ny safidim-bahoaka izy io. Ny momba andreo député mapara dia mazava ho azy fa rehefa nolanina ny député mapara tsy nisy hoe mapara 1 mapara 2 mapara de miaraka amin'ny président Andry Nirina Rajoelina ary samy niembozona ny t-shirt hoe miaraka amin'ny président Andry Nirina Rajoelina iny daholo ny candidat député mapara rehetra. Kanefa moa lasatra amin'ny fomba mampanao tia manao fomba ny Jodasy ty le mamadika io tiako lazay lasa lasatra amin'ny fomba mampanao izy ty amin'ty fitondrana amin'ny 4e république ty dia lasa mamadimadika palitao daholo ary izay le zavatra tsy azo ekena satria le hoe majorité à géométrie variable everina angamba fa efa nilozan'ny toetrandro ary mazava ny zavatra nisy tao amin'ny mapara zany mba hampatsihivina ihany fa ny coordonnateur tamin'ny fotoanandrony no nampiantso assemblée générale tamin'ny 1 ny volana mai 2024 izy io dia nampiantso izy assemblée générale zay araka ny lazainy moa hoe mba isiny zany hoe Andriamatoa Maharanty moa tamin'izay ny coordonnateur général zany mba asiny reny hoe ny fanatsarana amin'ny fomba fiasa eo anivo mapara de vorina ny assemblée générale. Ny assemblée générale io zany de nanapaka hoe satria misy vice président enina dia ny président Andry Nirina zany Andry Nirina Rajoelina no atao président ny mapara. Atao anatin'ny récipité zay soniavin'ny ministre Mahafaly Olivier zany ny araky ny déclaration les modifications en statut io zany ny règlement intérieur ny liste ny bureau vaovao de ty zany zao le récépissé zany hoe zavatra ara-panjakana zavatra tena ara-dalàna eo anivo ministère ny intérieur dia ahoana re de mba mahavarina ihany mahita zany ary izy io moa dia mbola mialatsiny ihany satria moa zany hoe raha misy ngamba nytoko hoe tanakavy na akavanana indrindra ny filoham-pirenena zany hoe dirikaby zany de mahagaga ihany ny ilazana fa hoe tsy ara-dalàna kanefa dia mazava tsara mihitsy ato zany fa hoe araky ny io moa de mialatsiny fa maky azy amin'ny teny frantsay hoe le regroupement mapara zany io est constitué conformément
aux dispositions de l'article 09 du décret numéro 2013-057 du 29 janvier 2013 fixant les conditions d'application de certaines dispositions de la loi numéro 2011-012 du 9 septembre 2011 relative aux partis politiques. Lalàna ny feny parti politika mihitsy zany a no mifeny ny vondrona politika mapara amin'izao fotoana zao a kanefa dia misy mamandalitra amin'ny vahoaka dia milaza indray fa tsy manara-dalàna mapara ary misy moa reo manondrona mamorona antoko hafahafa mapara 2 mapara 3 io zany de hoe voafe an'le io zany hoe misy an'le hoe mandat impératif fe an'ireo député reo ary misy ny discipline de parti rehefa tsy manaraka ny discipline de parti zany reo député lany amin'ny vondrona mapara dia hiantra aminjareo zany a lay atao hoe mesure de déchéance zay ho taterahany eo anivon'ny HCC moa zany zay fepetra zay zany. Ny fanontaniako manaraka dia ny hoe nisy ny fanambarana nataon'ny filohan'ny vondrona mapara Andrinirina Rajoelina farany teo iny a mazava koa iny nytetsenivon'ny conseil d'état irrecevable le requête tsy compétent zany zareo andray an'le izy a inona zany zao nataonareo ka zay any raha ohatra ny alliance d'ambodivonana ny vovonana ambodivonana zay misy ankolafi-kery maromaro moa zay tsy iverenako eto a mahatonga namondro-kery dia samy natsapan'le tsirariny zany ka ny lay tolona zay tsy maintsy antrehana aloha zany a dia misy antanatohatra maromaro izy io tsy maintsy mandeha amin'ny fomba ara-dalàna aloha tsika zay ke zany nanatonana ny nanaovana ny requête tany amin'ny conseil d'état dia efa nampozona ihany moa satria tsy afenina nge fa ny zava-misy amin'izao fotoana zao ary resahana ampatsorana amin'ny vahoaka malagasy fa miditra amina fitondrana jadona ny atsika zao hoe ary raha sitraka ao mbola iverenako ny amin'iny satria efa maromaro zay fitondrana teto Madagasikara miditra amin'io fanaovana jadona io a rehefa tsy mataty an'ilay hoe safidim-bahoaka na le démocratie zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena midina amin'ny jadontsika zao ary tsy magaga reny valitenina nataon'ny conseil d'état reny a dia miditra amin'ny dingana manaraka indray tsika zany zao a dia ny mesure de déchéance reo député zay namadika palitao a efa misy moa zany mesure étape isan-karazany zay tsy maintsy arahana fa dia eo anivon'ny HCC indray zany zao a nihiditra amin'ny mesure de déchéance tsika na ny fananganana araky ny lalam-panondroena ihany tsika tsy miala amin'ny lalam-panondroenana ihany araky ny lalàna zany zao a zay zany zao le tolona atao zany ono andray anjara ao anatin'ny gouvernement ave ianareo eo anivon'ny mapara ny gouvernement na ny fitondrana zay miorina amina fototra zay azo lazaina hoe tsy mba fototra vato fa fototra fasika dia everinay a fa tsy de mendrika loatra no hijorono zany eto amin'ny tany sy ny firenena ary ny zavatra mbola tiako amafisina ny mpiaino an'izao émission zao koa zany dia ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia ohatran'ny lasa fomba mampanao loatra ohatran'ny lasa fomba mahazatra lay fampiasam-boly lasa ohatran'ny hoe inona moa izy ty fitondrano mamona moa zany araky ny baiboly moa zay de hoe ohatran'ny vola no entina mitondra ny tany sy ny firenena ohatran'ny vola no entina manova n'lay atao hoe majorité eo anivon'ny assemblée ohatran'ny vola no entina manova nlay solo-mafam-bahoaka zay lany zany ny vahoaka zay misafidy mapara dia ny vola no entina mamadika an'izay safidy-bahoaka zay ka raha mifototra am'izany ny fananganana gouvernementa dia everiko fa tsy mendrika loatra no hidirana am'izany raha ohatra kosa ka miverina amin'ny lalàna mahitsy miverina amin'ny lalam-panondrenana miverina amin'ny hoe tsy fanitsakitsahana n'le safidim-bahoaka inona moa maharatsy ny tenanay zao nge dia anisany nametraka ny fitondrana io ary tsy mamenatra milazan'izany raha teo amin'ny io moa raha teo amin'ny tany sy ny firenena eraky ny distrika dia ny maparake ny tena mitarika ny fametrahana ny fitondrana zay misy am'izao fotoana zao na amin'ny filoham-pirenena ny tenanay dia afaka
joro vavolombelona am'izany raha teo amin'ny district anambotra atrimo dia ny tenanay izao raha zafy mahefery manana no nitarika amin'ny anarany mampara zany ny fanaovana amin'ny propagandy ho an'ny filoam-pirenena am-pierinasa am'izao fotoana zao raha raika ambe folo isan-jato izy tamin'ny fidinana dingana premier tour dia natratra 49,33% tamin'ny deuxième tour no niezaka natao ary fatany zany ary nilazaina taminy zany ka safidiny io raha ohatra izy iverina amin'ny majorité zay nametraka azy a inona moko zay azy nametraka azy teo fa raha mbola hoe itsiry amin'ny lalana diso na amin'ny lalana maramara moa dia io moa dia hoe ny vahoaka ihany no hitsary ary zay no natonga ny filoam-pirenena hiditra am'le fanontanianao a zay no natonga ny filohany tetezamita teo aloha zay nanambara hoe mampitandrina zany ary miantso ny vahoaka malagasy ho vavolombelona ny zavatra misy am'izao fotoana zao fiantsoana ho vavolombelona tsy misy hoe fidinana andalambe na irotaka io na fanonganam-panjakana ohatrany hoe fijoroana vavolombelona ozy izy ary niantso ny communauté internationale koa izy a satria everina fa communauté internationale nge dia mba mila koa ny isininy hoe fahamarinana toerana ara-politique eto Madagasikara ary zay fahamarinana toerana politique zay tsy ny conférence au sommet kory zay atao ery amin'ny CCI vato no ampisin'ny stabilité politique fa ny fanajana ny lalam-panorenana arak'izay voasoratra ihany zay ihany mampisy stabilité politique ary raha tsisy stabilité politique tsisy développement zay raha atsika de izao zany mandoatsika mandritry ny herintaona zao a dia miodikodiny eo tsika tsisy fandrosoana ny tany sy ny firenena satria miorona amin'ny tsy fanaran-dalàna lay fanjakana am'izao fotoana zao tapitra ny 5 nananatsika ny matoa herimanana razafy mahefa misotranao no vahiny tato anatin'ity fandarana manokany ianao no isaorana Andriamatoa Henikadja ary isaorana ihany koa ny mpiaino an'izao fandaharana zao miala tsiny angamba nda ohatrany hoe mba hiteny farany ihany amin'ilay hoe zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny zavatra misy moa dia irahantsika mahita fa maro loatra zany reo zay tsy mijoro amin'ny andraikiny ary tsy manatateraka ny adidy zay napetraka ny vahoaka taminy aiza ve ka ny problema misy ny vahoaka ary am'izao fotoana zao a efa tena loza amina tambos na io hoe tondradrano io na mifiakarany vidim-piainana zay vokatra amin'ny politika ampiarina eto amintsika raha fitinina le izy zany de zao amin'ny posy akavana an'ilay vahoaka loaranao amin'ilay fiakarany vidim-piainana zany hoe le fahafa mividin'le vahoaka zany mitotongana zay tsy izy a dia amin'ny posy ny avy asianao an'le sosialy kely ohatra ny sotro kely a mba asianao potomofo kely amin'ny posy ny avy am'le fanomezana etseroa tapomaso ihany reny ka miantso ny vahoaka malagasy ihany zany hoe okotsika tsy ho vary marinany reny tapomaso reny a fa dia fanaovana tsinitsinina fa efa mividin'ny vahoaka mihitsy ny politika ampiarina am'izao fotoana zao a ary zahay eo mivondrona mampara zay efa napiatrana zany hatramin'ny fotoan'androny a dia mbola ijoro hiaro ny vahoaka manoloana zany hoe fanaovana tsinitsinina ny sosialim-bahoaka zany tompoko lasy tompoko vavy izay ihany koa no mamarana nyity fandarana manokana ity amin'izao alina izao isaorina ianao niaraka taminay hatramin'ny farany vahintsika Andriamatoa razafy mahefa herimanana mpikambana ao amin'ny birao politika mampara no filoha nasionaly ny antoko fanarenana ihany koa mandra-pitafa ho amin'ny raha-pitso indray tompoko lasy tompoko vavy iloma tompoko Soc à vitre en Outapenac 033 11 256 63 Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Vovô, faux shampoing citron, papaye X-Mont, am sachet Stavoin. Nanolotra anao teo ny vaovao.